Ny tohy teny ny fitsaboanan'ilay mamany noho ny fahasahiranana dia lasa niena ny fanampiana azy ny bebe isam-bolana. Teo amin'ilay tanàna mipetrahan'ilay tovolahy kely soa ihany fa nisy asosiasiona izay manampy ny ankizy sahirana sy ny fianakaviany. Nanantona an'ilay asosiasiona ilay tovolahy kely sy ny bebeny. Tao izy nahazo fanampiana isan-karazany indrindra ny fivelarana ilainy amin'ny maha-ankizy azy. Nahazo fanohanana ara-tsakafo na koa fitafiana fa indrindra fanohanana ara-panahy. Entanina ny ankizy hiaraka hivavaka isan'andro amin'ny 9 hariva. Isan'andro ary mandeha mianatra ilay tovolahy kely dia anateran'ny dadany sakafo izy ny atoandro, amin'izay tsy mivezivezy ary afaka mifantoka amin'ny fianarana. Dia ny hariva alohan'ny mody dia mandalo amin'ny asosiasiona izy mivavaka. Rehefa tonga any an-trano kosa dia tsy maintsy manao raharaha manampy amin'ny bebe amin'ny manasa vilia. Tamin'ny alalan'ilay asosiasiona nanomboka tamin'izy 9 taona dia nisy tsara sitrapo niantoka ny fianarany. Miantoka ny saram-pisoratana anarany, fitaovam-pianarany ary ny sarany isam-bolana. Takalon'izany kosa dia tsy maintsy mahazo noty tsara ilay zazalahy kely.